Malamerabasika daholo indray rahalasy anabavy amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa eto amin'ity toerana ity izay anarahantsika indray ny andro faharoa amin'ny conférence fanaraha-maso dia ny batira moa zany dia tsy andro elytsika fa andao hanomboka amin'ny fotoana ametraka an'izany eo am-pelantanan'Andriamanitra amen. Dia atsotsika pasteur Rahalamika anomboka ny vavaka. Alléluia. Pasteur zany tena tokony hanao alléluia be satria mpanentana alléluia. Alléluia. Eny araka hitsangantsika ny voninahitra ny tompo ary ametraka izao fotoana izao pelantanan'ny tompo. Rainay tsara indrindra sy any an-danitro makasitraka anao zay ny amin'ity fotoana mahafinaritra zay menao anay ity indray izay ahafahanay indray tompo misitraka ny zavatsoa ao aminao. Dia rainay ny anaranao satria matoa zay toy izao dia noho ny fahasoavanao tonga eto zay noho ny famondraponao ary ny famondraponao ny tsy nalany ritra anay. Fahasoavanao no natoy izao anay ary terenay isan'andro ianao satria vaovao isamaraina izany ary mandrakizay ny famondraponao. Faly zay satria tsara aminay isan'andro ianao. Vao maraina zay dia mahita ny fahatsaranao ary raha matory zay dia mahita ny voninahitrao. Miainy zay dia hitanay mandrakariva ny voninahitrao. Dia rainay ny anaranao tompo ankehitriny zay izao fotoana izao zay andraisanay zavatsoa avy aminao igioka isitraka ny fahasoavanao izay ilaina fenina hatramin'izay dia aparibary aminay. Tondra fahasoavana eo aminay. Sokafo ny fonay tompo, sokafo ny masom-pananay, ny vavaditsainay andray le teny soa avy aminao ary isy fanovana isy transformation ataonao amin'ny fiainanay. Fanay masonao oko fenoanao zay ary ho aminay tanteraka mihitsy ianao. Makasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Apetraka feno am-pelantananao ny fiterana fanandratananao ho tena ho anitra akasitrana eo anatrehanao tompo ary ho ankasitranao zay ny tenao zay ho ampitondrainao ny mpanomponao indray ianao ampiteny azy ary ny mehery sy fahasalamana azy zany dia ho voninahitrinaranaao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo novanay zavavaka zany sotra tompo amen. Alléluia. Itsika kely aloha ny eo akaikinao dia teneny io zay tsara ny tompo, tsara Jesosy. I Jesosy io dia le Jesosy maty ny ombona teo amin'ny hazo fijaliana amen. Nitsangako velona mba ho famonjena antsika amen. Zany ve raha lasana bavy tsy hoe hafaly antsika hanolotra fiderana amen. Tsy fantatro nareo fa za rehefa midera ny tompo dia feno fiadanana ny foko. Tena na dia hoe nofo ary mety hoe misy reo épreuve maro samihafa, eo ny tsy fananana, eo ny aretina maro samihafa, fa ny fotsika dia feno fiadanana amen. Andaontsika hanandratra ny tanantsika, hanandratra an'Andriamanitra amin'ity androany ity amen. Hanandratra ny anarany. Halleluia. Halleluia. Andaontsika hijery ny tompo, ataontsika lira hoe asandratro ny anaranao amen. Alléluia. Asandratro ny anarana tompo iraona. Asandratro anjakana tonga umba motia. Asandratro ny anarana, asandratro ny anarana tompo iraona. Ny fiainako anjakana tonga naomba mondia. Avany an-danitra, avany an-danitra anao ety antany ianao ka mato anay avelitsangana ianao ho any an-danitra indray ianaranao no teraina. Avany
andanitra avany andanitrana hoe ty antany ianao ka mato anay avenitsangana ianao hoany andanitra indray aranao no deraina asandratro ny anaranao asandratro ny anarana tompo ihirana tompo ihiraona fiainako anjakana tongianao mamozy averitsika ndray mandeha asandratro ny anarana asandratro ny anarana asandratro ny anarana tompo ihiraona ihiraona fiainako anjakana tongianao mamozia avany andanitryanao avany andanitryanao hoe ty antany ianao ka mato anay avenitsangana ianao hoany andanitra indray naranao no deraina avany andanitryanao avany andanitryanao hoe ty antany ianao ka mato anay avenitsangana ianao hoany andanitra indray naranao no deraina naranao no deraina naranao no deraina naranao no deraina Alléluia, alléluia. D'autres qui étaient comme avant tout quoi. Alléluia, alléluia. Donc tu qui saute en tout pour la scène bavia, on attend Zahir, Zahir saute stera. Amen. Alléluia. Alléluia. Sauta sidera laza sieri muanaore majagiza zulungecha sini tutulu nudike wanacheanda sauta sidera laza sieri muanaole majagiza nulujecha sini tutulu nudike wanacheanda eratani sinanicha muyabarafa tumpuni vuninaicha yanao misanjata majakiza Rayo mifanzakana utiura rai majakiza Alléluia. Abaka mandieno mpera nayo. Alléluia. Sauta sidera. Sauta sidera laza sieri uanaore majakiza nulujecha sini tutulu nudike wanacheana eratani sinanicha teamarafa tumpuni vuninaicha yanao misanjata majakiza rayo mifanzakana utiura rai majakiza
Lai mandrakizay, lai mandrakizay. Alléluia, 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 alléluia. Teneno hoe Jesosy eo masina ianao, masina loatra ianao Jesosy eo. Alléluia. Ataontsika kiry zay a. Alléluia. Miondrika eo anatrehany famasina anao zay Jesosy. Fa tsara loatra ianao. Alléluia. Alléluia. Saotranao zahay Tompo. Makasitraka Jesosy. Alléluia. Tsika rehetra masina. Masinyana Ichana Miakuka Miakuke wanacheana Famasinyana Atapsai. Hallelujah. Fachaliza Gamanjakiza Timi uvarani Erina Zavapwarire chamana kyana Famasinyana. Hallelujah. Famasinyana. Hallelujah. Masina Tupo. Masinyana Masinyana. Masinyana Masinyana Wajama Litu Timisini Tuana Masinyana 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 Wajama Litu Tumisanja Tayana. Aleluia. Deus que ia maf beu e fa maneira nem só tudo só. Aleluia. Fa maneira ni za tutu Luisa Tisieri Matu Ichana. Aleluia. Do Yakuka Miakuke wanacheana Famasinyana. Aleluia. Fachamiza Fachamiza Gamanjakiza Timi uva Timi uvarani Heri Masinyana. Masinyana Zavapwarire chamana kyana Famasinyana. Aleluia. Ao anatin'izay fikiry zay a raha lasana bavy dia andao ataontsika hiram-bavaka zany ao anatin'ny fotsika. Aleluia. Famasinyana. Aleluia. Misaotra anao Jesosy makasitraka ny amin'ny famasina anao, ny amomba anao rehetra rehetra Jesosy eo, ny amin'ny ty fiovahanao mandrakizay omaly Seigneur mandrakizay no ny amin'ny ty fiovahanao tena hoe isaorana ianao indreto zay tany miankoka manaiky ny fahalebiazanao, manaiky ny fahatsaranao. Haleluia. Makasitraka Tompo. Haleluia. Ny amin'ny fahasoavanao no ny amin'ny fitiavanao lehibe Jesosy.
Haleluya, mfahafanay manandra-tanana amin'ity androany ity, fahafanay miankoka eo anatrehanao. Haleluya Jesosy, tena misaotra anao satria tena tsy misy tokoa ny toanao Jesosy eo, tsy misy ny toanao, tsy misy ny toanao Jesosy eo. Fa manderan'izao tontolo izao tsisy hely matohitrana, miankoka eo anatreana famasinana. Haleluya, fatramizay Fatramizanga madrakiza, tsy miova rany herina. Zavaboary rehetra manaikana famasinana. Haleluya, Zavaboary rehetra manaikana famasinana. Haleluya. Ndao tsika mbola anambara hoe tsy misy tsy misy tahaka an'i Jesosy. Fa tsy misy fa tsy misy ny toanao, 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 mpanjakiana. Tsy misy ny toanao, fa tsy misy ny toanao, fa tsy misy ny toanao, mpanjakiana. lazao hoe miteranao atompo, miteranao ato, miteranao ato, miteranao atompo, miteranao ato, mpanjakiana. Ataontsika amin'ny teny frantsay. Car il n'y a personne comme toi, car il n'y a personne comme toi, car il n'y a personne comme toi, tu es le roi. Car ton nom est si merveilleux, tu es le roi. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le roi. Nous t'adorons,
Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, Jésus, nous t'adorons, Seigneur, tu es le roi. Fatimi sini tuana, Fatimi sini tuana, Fatimi sini tuana, Pantakiana. Vavaka zany tompo tena makasitraka zany menao fotoana afahanay mideranao amin'ny hiranay amin'ny fanandratanay feo nomenao setra izay Jesosy ato anatin'ny fonay tena afaka mideranao amin'ny kalalana tsy ankiteriterena Jesosy eo afaka manatona ny seza fiandroananao afaka miankoko manolonanao Jesosy. Alléluia, makasitraka anao zay noho ny amin'izany fahasoavana lehibe zany fa tena lehibe tokoa ny fahasoavanao lehibe ianao Jesosy lehibe ianao tompo. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ndao tsika mbola hanambara ny fahalehibiazan'i Jesosy ao anatin'izay hery zay. Lazoni anara diavondritra Anarana frigi Medicanite Ni fukwi Lebe Ni tubu Anarana frigi. Alléluia. Anarana frigi Medic
Dieu est grand. Alléluia, Seigneur. Notre Dieu est grand. Louons-le, notre Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Son nom tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Digne de louange. Je chanterai combien. Je chanterai combien Dieu est grand. Alléluia. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Alléluia. Nyanaranya fuindi medicanidera ni fukuira Santeso, Santeso, todos que vava com Natanzaya, Fekir Zaya. Misaotra amin'ny tompo a na amin'ny fampianarana izay hoenitsika afaka fotoana foy a anokatra amin'ny fotsika isika mba ahafahany fanamasina miasa. Halleluja, mankasitraka Jesosy ao anatiny fo tena feno fankatoavana tanteraka tompo, feno fitiavana anao no ahafahanay manambara Jesosy fa efa vonona ny fonay ny momba anay rehetra, andray fanitsina, andray lesona avy aminao, dia le lesona mifony fitiavana. Halleluja, satria ianao dia efa nampianatra anay ny mamaky vaky ny lalany azo fijaliana, ahafahany tenanay mihetry, fa ahafahanao kosa tena hoe mahazo toerana sy mahazo laka tao anatin'ny fonay. Velona mandrakizay. Halleluja.
misaotra manokana Jesosy ny amin'ny rahalanay izay nakinina ho aminy ny asa fanompona ho fantsona hitondra ny filazantsara anao ampianatra anay izara aminay Jesosy makasitraka anao zay Jesosy ny amin'ny circonstance rehetrarehetra ahafahanay tompo tena mandray avy aminao. Halleluja. Makasitraka anao Jesosy, makasitraka reto mpanomponao re mpitandrina isaky ny fiangonana miara miompo amin'ity androany ity Jesosy, fa manaiky fa ianao rery ihany Jesosy no mendrika katoavina. Halleluja. Ny anaranao ny avo indrindra. Halleluja. Misaotra anao Jesosy. Halleluja. Halleluja. Jesosy, Jesosy sandatro ny anaranao, sandatro ny anaranao Jesosy asandatro anao, Jesosy asandatro anao, sandatro ny anaranao averitsika ihany Jesosy asandatro anao, Jesosy asandatro anao, asandatro ny anaranao, Jesosy asandatro anao, Halleluja. Sandatro ny anaranao. Jésus, élève-toi. Jésus, élève ton nom. Jésus, élève ton nom. Jésus, élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jesosy asandatro anao, sandatro ny anaranao, Jesosy asandatro anao, asandatro ny anaranao. Rahalahy rehetrarehetra aoka iantso hoe Jesosy asandatro ianao, asandatro ianao, sandatro ny anaranao, Jesosy asandatro ianao, Jesosy asandatro ianao, asandatro, sandatro ny anaranao. Metsika andreo ranabavy ndray anandratra ny anaran'i Jesosy. Jesosy asandatro anao. Halleluja. Sandatro ny anaranao. Jesosy asandatro anao, Jesosy asandatro anao. makasitraka Sandatro ny anaranao. tsika rehetra miantso farany hoe Jesosy asandatro ianao. Jesosy, Jesosy asandatro anao, Jesosy sandatro ny anaranao, Jesosy asandatro anao, sandatro ny anaranao. Ndao tsika hitehaka mafy ny Tompo.
mazotoerana tompoko ia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ho amintsika tsirairay ny fahasoavan'ny tompo sy ny fiadanany. Ia andro faharoa androany rapitso faradoboka tena faly mahita anareo tena tsireraka tsikivy mbola mazoto tena tsapany etaetany tsirairay dia tena mahafinaritra ary tena mampahery anay ny fahatongavanareo ny fahazotoanareo ny etaeta izay asehonareo ny amin'ny fampianarana tsy misy klema ny amin'ny tena fahamarinana satria fotoana farany izao ny fahavalo manao ny ezaka rehetra mba hanangona ny tena zay faran'izay zakany ho amin'ny fahaverezana fa itsika tsy afaka miravoravo tanana fa tena tsy maintsy miezaka ihany koa mitona ho an'ny tompo ho amin'ny fahamarinana. Amen. Dia tena zava-dehibe zay mety mafimafy ny fampianarana fa hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe tery ny lalana ary vitsy no mahita no tafiditra ao anatin'izany lalana zany satria somary tery dia misaotra ny tompo satria tena manaiky ho ahitsy ny tompo ho amboary ny tompo ary ho ataon'ny tompo izay tiany atao anatin'ny fiainantsika. Amen. Ny resaka omaly momba ny hoe satria zahay mandalo androany omaly sy androany rapitso misy ny conférence fa aveo andeha hody zahay fa misy vatsy izay apetraka na azonareo tehirizina dia misy ireo boky sy ny clé USB ary misy ny inona ny carte micro SD izay misy ireo fampianarana ireo dia azo vidina dia mipetraka aminareo zay zavatra zay fitaovana izay. Androany tehiresaka momba ny application ny CTMI itsika izay manana telefona izay afaka mise connecter amin'ny internet dia misy ny application CTMI tsy fantatro raha misy anatin'ny telefona azo aseho kely azafady raha fitahina dia ho hitatsika ny zay application zay azo installena amin'ny Play Store dia amin'io application io rehefa miditra anareo dia mahita fampianarana BDB toriteny BDB nataon'ny pasteur Mickey Hardy sy ny pasteur rehetra ny équipe apostolique izay tena miara-miasa aminy. Dia raha vao manana raha afaka mise connecter anao dia tonga dia afaka miditra avy hatrany dia mahita sy mahare ireo fampianarana ireo na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy. Dia ho antsika izay mbola tsy mahafehy tsara ny teny frantsay sy teny anglisy misy ny clé USB sy ny carte micro SD izay tena amidy ao ivelany ao dia afaka miazakazaka itsika ny amin'ny fividina zay zavatra izay. Bon, angamba azo ataony ok io le application ny CTMI dia misy karazana fampianarana BDB ho an'ny mpiandraikitra ho an'ny leaders zany mpitarika ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ho an'ny misy ho an'ny tanora misy ho an'ny vehivavy misy ny batiry misy BDB ny karazana fampianarana izay ho hitanareo misy ny atao hoe 15 minutes de grâce fefakadiny fotsiny izy io dia raha fampianarana dia tena tsy tena ho afapo ianareo. Amen. Zay angamba ny ela dia hanasany mpanompon'Andriamanitra ho avy hanohy ny zavatra izay napetraky ny tompo ao anatin'ny fondy. Mandroso pasteur.
1, 2, 1, 2, 3. Bonjour, bonjour tout le monde. Iarabantsika rehetra indray a. Vous allez bien? Ao tsara ve nareo androany? Ok, gloire à Dieu. Voninahitra ho an'ny tompo a. On a une belle matinée qui nous attend. Tapany maraina mahafinaritra no miandry antsika. Une matinée pendant laquelle on expose notre cœur au ministère du Saint-Esprit. Tontolo maraina izay ahafahantsika mampiariary ny fontsika ao anatin'ny asa fanompoan'ny fanamasina. À la parole de Dieu. Amin'ny tenin'Andriamanitra. C'est la parole de Dieu qui a le pouvoir de nous changer. Satria ny tenin'Andriamanitra manana hery afaka hanovantsika. Et nous rendre totalement libres. Hanafaka antsika tanteraka. Parce que c'est ce que la parole de Dieu est. Satria zay no maizy azy ny tenin'Andriamanitra. Elle porte les vertus de Dieu. Mitondra ny asin'ny tenin'Andriamanitra izy. Tout ce que Dieu est dans sa nature, dans son caractère, se reflète dans sa parole. Ny maizy azy an'Andriamanitra ny toetrany a dia tazantsika ao anatin'ny teniny a. Et quand nous croyons dans sa parole a le pouvoir de nous libérer. Ary rehefa mino ny teniny isika dia afaka manafaka antsika ny teniny. Et sous la nouvelle alliance, par la parole de Dieu, ary aty amin'ny fanekena vaovao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, Dieu veut nous transformer de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus, son Fils. dia te hanovantsika ho amin'ny voninahitra makany amin'ny voninahitra hanahaka ny endrika Jesosy Kristy zanany isika. C'est le but même de la nouvelle alliance pour chacune de nos vies. Ary zay aza ny tanjon'ny fanekena vaovao ho an'ny fiainantsika tsiraray avy a. Le reste, ce ne sont que des moyens pour arriver à là. Fa ny ambony a dia fitaovana fotsiny a tongavantsika ho amin'izay zany. Ce qui est extraordinaire sur la nouvelle alliance, Ary ny zavatra tena mahatalanjona ty amin'ny fanekena vaovao a, c'est que Jésus a en contrôle toutes choses. dia Jesosy no mifehan'ny zavatra rehetra. Toutes les circonstances de notre vie. Ny zava-mitranga rehetra eo amin'ny fiainantsika. Et tout ce qu'il peut aimer, tout ce qui arrive, Ny zavatra mitranga rehetra, ny zavatra avelany tranga rehetra, c'est fait pour que nous puissions collaborer avec son esprit, dia natao ahafahantsika miara-miasa amin'ny fanahiny, nous soumettre, hanekentsika an'izany, et c'est fait pour qu'il nous change de gloire en gloire. ary a natao zany a mba hanovanantsika amin'ny voninahitra makany amin'ny voninahitra. Il n'y a pas d'autre but dans la parole de Dieu. Zany hoe tsisy tanjona hafa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Le but du salut, Ny tanjon'ny famonjena c'est cette transformation de gloire en gloire tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. dia izay fanovana eo amin'ny fiainantsika makany amin'ny voninahitra izay a mandritry ny androm-piainantsika manontolo. Et le but final, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. Ary ny tanjona faratapony indrindra dia nidirantsika eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Et c'est pourquoi nous visitons les pays, les continents. Azay mahatonga anay a mamangy firenena continanta. Nous croyons que le Seigneur nous envoie avec un message pour l'Église. Satria mino izay fa maniraka anay ny tompo a miaraka amin'ny hafatra ho an'ny fiangonana. Un message de restauration, d'appel à la restauration. Hafatra izay miaro a antso a miantso famerenana amin'ny laoniny, Restauration de la vérité. famerenana amin'ny laon'ny famarinana. Et c'est pourquoi nous faisons les conférences bâtir et les suivis de conférences. Zay mahatonga anay a manao a ny conférence batira sy ny conférence fanarahana tahaka zao. C'est pour le rétablissement de la vérité du message de l'Évangile. Dia ho famerenana amin'ny laoniny ny famarinany ny afatry ny filazantsara. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 11. Hoy ny baiboly amintsika amin'ny Efesiana toko fahefatra ny andiny faraky ambin'ny folo. Que Christ a fait des dons à l'Église. Andriamanitra nanome fanomezana ho an'ny fiangonana. Il a fait le don des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des enseignants. Nanome izy a fanomezana pasoavana zany dia ireo apôstôly, ny evangelista, ny mpitandrina, ny mpampianatra, Pour le mpaminany a, perfectionnement des saints mba ho fanatanterana ny olo-masina en vue de l'œuvre du ministère. ho an'ny asa fanompoana zany. C'est pourquoi nous ayant réalisé comment les fausses doctrines se sont multipliées dans le monde depuis les 30-40 dernières années, Zay no antony izahay izay tonga saina
fa nahita ny fampianaran-diso efa miparitaka manerina an'izao tontolo izao a 30 taona nanomboka tamin'ny 30 taona sy 70 taona lasa zay a. Il y a une mission urgente de rappeler l'Église à la vérité du message de la croix. Dia misy antso tena maika loatra hamerenana ny fiangonana eo amin'ny afatry ny hazo fijaliana. Et c'est pourquoi, dans des occasions pareilles, nous vous rejoignons Zay no antony amin'ny fotoana toy izao a dia tonga aty aminareo zahay a pour vous parler de ce message de la croix. mba hizara aminareo resaka aminareo ny amin'izay afatry ny hazo fijaliana Comment izay. construire les chrétiens, Ahoana no hanorenana ny kristianina, comment construire l'Église ahoana no hanorenana ny fiangonana de manière à être approuvé un jour par Dieu lorsqu'on se présentera devant lui. mandray androandro eviseho anatrehan'ny tompo isika dia ho akasitrahan'Andriamanitra. Ce ne sont pas tous ceux qui se présenteront devant Dieu un jour Satria tsy ireo rehetra izay miseho anatrehan'ny tompo ndray androany qui seront approuvés. no akasitrahan'Andriamanitra. Certains seront disqualifiés, Ny sasany hoe soronandaharana, certains seront sauvés mais juste au travers du feu. ny sasany dia ho vonjena fa tony amin'ny afo ihany, Et il semblerait que certains seront carrément rejetés. ary ny sasany aza moa dia ho lavina mihitsy. Donc pour nous les serviteurs de Dieu, Noho izany ho antsika mpanompon'Andriamanitra, ce sont des temps de conférences très spéciales tena fotoanana hiatrehantsika conférence miavaka izao, où je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur. izay tena anasako anao manokana mba hanokafanao ny fonao, Parce que cela pourrait déterminer votre destinée éternelle à partir de maintenant. satria mety hamaritra ny mandrakizay anao mihitsy ny fotoana tahaka izao zany a. D'une manière générale, dans le monde, Amin'ny akapobeany a iny amin'izao tontolo izao, les serviteurs de Dieu qui se convertissent, ireo mpanompon'Andriamanitra izay miova fo, ils ont du zèle manana zotom-panahy izy ireo, et ils prennent une Bible, dia mandray baiboly ils aiment le Seigneur ary tian'ny tompo izy ireo. et puis au fur et à mesure, ils ont des visions qui commencent à venir, Fa tsy kelikely eny a dia me misy vina manokana tonga amin'izy ireo d'aller prêcher hoe l'évangile, andeha hitory ny filazantsara, de sauver des gens. hamonjy ny olona. Mais tout cela ne peut pas se faire n'importe comment. Fa nefa izany rehetra zany a dia tsy ho ataotao foana. Être zélé n'est pas suffisant. Ny mana fananana zotom-po a tsy ampy zany a. La Bible nous parle, Paul nous dit que les Juifs avaient du zèle sans intelligence. Ny Paoly dia nilaza ireo jiosy izy dia nanana zotom-po a nefa tsy niaraka tamin'ny fahalalana. Il faut toujours revenir à la vérité de la parole de Dieu. Fa mila miverina mandrakariva amin'ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra isika. Toujours, toujours, toujours. Mandrakariva, Il y a mandrakariva. beaucoup de doctrines qui existent aujourd'hui, Satria maro loatra ny fotom-pampianarana izay misy qui ankehitriny circulent dans le monde chrétien izay mivezivezy eo anivon'ny tontolo kristianina, et qui n'ont rien de chrétien. izay tsy misy idirany na ifandraisany amin'ny maha-kristianina mihitsy. Et cela arrive parce que les serviteurs de Dieu eux-mêmes, Ary mitrangy zany satria ireo mpanompon'Andriamanitra izy tenany mihitsy, les pasteurs, ireo pasteura ouvrent les portes de leurs églises no manokatra ny varavaran'ny fiangonan'izy ireo et se laissent tromper par des hommes ary manaiky ho fitan'olona izy ireo qui ont une apparence de puissance, izay manana endrika ivelany hoe manan-kery, qui sont convaincants dans leurs arguments izay a mahay mandresy lahatra ao anatin'ny lahatenin'izy ireo et qui viennent avec des expériences qui ne sont même pas de Dieu. ary miaraka amin'ny traikefa iainan'izy ireo manokana izay tsy avy amin'Andriamanitra izy ireo. Et les serviteurs de Dieu ne sont pas vigilants Ary ireo mpanompon'Andriamanitra eo anatrehan'izany dia tsy mailo, et ils invitent ces gens-là dia manasa an'ireny olona ireny et izy, ils entrent dans l'église dia miditra eo anivon'ny fiangonana izy et ireo, ils investissent des hérésies, dia mamatsy angano-bavy antitra eo amin'ny fiangonana ils izy, excitent la chair des chrétiens, ary manentana ny nofon'ny kristianina izy ireo, ils ont un charisme parfois qui est très fort, manana fahaiza-manao ohatry ny matanjaka izy ireo, leur manière de parler ça donne des frissons, ny fomba fitenin'izy ireo fotsiny dia efa mampangoritsana, les arguments qu'ils donnent c'est comme si que ils ont vécu des choses extraordinaires ny lahateny izay torian'izy ireo dia ohatry ny hoe niaina zavatra mahatalanjona izy ireo. et le peuple de Dieu et les serviteurs de Dieu qui sont là se laissent séduire. Ary ny vahoakan'Andriamanitra sy ny mpanompon'Andriamanitra izay manatrika eo dia manaiky ho voafitaka ihany izy ireo. C'est pourquoi nous faisons ces sessions, ces conférences bâtir, Azay mahatonga anay a tena manomana ny conférence tahaka izao dia ny conférence batira,
Et prions que le Seigneur ouvre les yeux de ses serviteurs. Ary mivavaka isika aokatsika hivavaka mba hanokatra ny mason'ny mpanompo ny Andriamanitra. Parce que c'est quelque chose de sérieux, de très grave que d'influencer la vie des gens. Satria zava-doza loatra zany hoe misarika ana mitona fanahin'olo zany. Quand vous êtes dans le ministère, vous vous mettez en autorité. Rehefa ao anatina asa fanompona ianao dia maka ny toeran'ny olona manana fahefana mantsy. Les gens vous écoutent. Miaino anareo ny olona. Les gens vous croient. Mino anareo ny olona. Et c'est quelque chose de très sérieux. Ary zavatra matotra loatra izany. Parce que s'ils croient la vérité qui sort de vous, Satria raha mino ny famarinana izay alokin'ny vavanareo izy, ils seront sauvés. dia ho voavonjany izy ireo e. Mais s'ils croient du mensonge, Fa raha lay lainga izay alokin'ny vavanareo no inony, de l'hérésie doctrinale, lay angano mombana fotom-pampianarana, et que vous leur enseignez la vie avec Dieu ka ny ampianarinareo azy ireo dia le fiainana miaraka amin'Andriamanitra d'une manière totalement fausse et erronée. izay diso sy tena diso tanteraka zany anatina fahadiso-kevitra, Vous les mettez dans une position dia mametraka azy ireo amina toerana ianareo où ils vont être en danger. izay mahatandindondoza azy. C'est pourquoi il faut apprendre de Dieu. Zany no antony mila mianatra ny amin'Andriamanitra isika. Et nous sommes là Ary eto isika sans prétention, tsisy zavatra manetsika anay manokana, tsisy ambo. nous sommes là, nous ne sommes pas meilleurs que vous, Zay akory tsy hoe tonga lafatra mihoatra noho ianareo mais Dieu nous a instruits avec le pasteur Mickey Hardy fa Andriamanitra dia nampianatra anay tamin'ny alalan'ny pasteur Mickey Hardy des choses fondamentales de la vie chrétienne ny zavatra fototra ny amin'ny fiainana maha-kristianina qui sont en train de disparaître du monde chrétien. izay efa manomboka mety hitana manjaviny eo anivon'ny tontolo kristianina. Donc voilà pourquoi on organise ces conférences bâtir. Zay no antony mola volanay zao conférence Bâtir izao. Et que je vous encourage à retrouver l'application CTMI. Izay appreciako anareo mba ametraka ao anatin'ny téléphone anareo ny application CTMI Et à aller écouter les messages, les écouter sans cesse. dia iaino an'ireo afatra mareo iaino an'izany tsy tapaka. Parce qu'on peut vous assurer que là, votre pensée sera en contact avec une pensée pure, avec la saine doctrine du Seigneur. Satria afaka mampahazo antoka anareo zay fa amin'izay fotoana zay ny fisainanareo dia tena ifandray marina tokoa amin'ny fampianarana tsy misy kilema zay an'i Kristy. Ceux qui ne comprennent pas ce langage Ho an'izay tsy mahatakatra loatra an'izay fomba fiteny zay et qui même ont des plans personnels, de l'ambition, ary mety manana drafitra sy vina manokana ho an'ny fiainany, ils vous diront, ces gens-là ne peuvent pas avoir toute la vérité. dia teny aminareo zany reny olona reny tsy voatery manana marina rehetra ny ireo olona reo e. C'est pourquoi c'est à chacun de vous de prier. Zany no antony hoe anjarantsika tsiraray avy no mivavaka. Et quand vous êtes comme ici ce matin, Ary rehefa tonga miangony tahaka an'izao marain'izao isika de constater vous-même, dia anjaranareo matsikaritra au travers de ce qu'on dit, amin'ny alalan'ny zavatra teneninay. est-ce que ça parle à votre cœur? Moa ve miteny marina ao am-ponareo zany? Est-ce que ça vous éclaire? Moa ve manazava anareo zany? À partir de là, c'est vous qui prenez la décision. Dia manomboka eo kosa dia tompon'ny fanapahan-kevitra ianareo. Mais la décision est sérieuse. Fa nefa ny fanapahan-kevitra izay raisina tena matotra. Nous sommes en train de parler de la confrontation que Jésus a eue avec le diable dans le désert. Resaka isika ny amin'ny fifanatrehana izay niarahan'i Jesosy tamin'ny devoly tany eny efitra. Épisode de la tentation. Lay fizarana tantara mahakasika ny fakapanana ny zo azy zany. Et l'ennemi ne réinvente pas ses stratégies. Ary ny fahavalo dia tsy hoe mamorona paikady vaovao akory. Il attaque l'Église de la même manière. Fa mitovy amin'izay ihany no anafiany any fiangonana. Il attaque les serviteurs de Dieu de la même manière. Mitovy amin'izay ihany no anafiany an'ireo mpanompon'Andriamanitra. Et c'est pourquoi nous tirons instruction de tout ce que nous lisons à l'heure actuelle. Zay mahatonga antsika mandray lesona ny amin'ny zavatra izay vakintsika amin'izao fotoana izao. Et nous étions rendus à cet endroit où on a vu comment
l'ennemi essayait de tordre, d'interpréter les Écritures. Ary tonga teo amina fizarana moa isika le teo amin'izay nanodinana amin'ny linin'ny fahavalo ny soratra masina En lui disant de se jeter en bas, tamin'ny tenenany azy hoe mianjerany ambany ianao parce qu'il y avait une promesse que s'il tombait, les anges le récupéreraient. satria nisy teny fikasana hoe raha mianjerany izy dia ny anjelin'Andriamanitra no hiaro azy Mais Jésus l'a résisté fa nitoerin'i Jesosy izy et lui a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton dia Dieu. ozy izy hoe aza maka fanahin'i Jehovah Andriamanitra ao Quand on va plus loin ary rehefa mandeha lavidavitra kokoa isika que ce que Dieu nous demande, mihoatra noho izay que ce takian'Andriamanitra que la amintsika parole de Dieu dit, mihoatra noho izay tenenin'ny tenin'Andriamanitra amintsika on tente Dieu. dia amin'izay fotoana izay tsika natao hoe maka fanahin'Andriamanitra On le pousse à faire quelque chose qui n'est pas dans sa volonté. zany hoe terentsika Andriamanitra hanao zavatra izay ivelan'ny sitrapony. C'est pourquoi il faut connaître la parole de Dieu pour ne pas le tenter. Zay mahatonga antsika mila mahafantatra tsara ny tenin'Andriamanitra mba ka tsy hakatsika fanahy azy. Et depuis le début de l'Église primitive, Ary hatrany mpiandohan'ny fiangonana voalohany mihitsy aza on a vu les apôtres qui se battaient contre ceux qui tordaient le sens des Écritures. dia hitantsika ireo apôstôly izay niatso ny tolona tamin'ireo olona izay namily ny soratra masina. Ce combat, ce n'était pas juste le combat contemporain de maintenant là. Ary io ady io tsy hoe ady amin'izao vaninandro iainantsika ankehitriny izao ihany no hitantsika C'est un combat qui a toujours été depuis le début. fa ady efa nisy hatramin'ny andohan'ny fiangonana zany io. Le diable a toujours introduit des gens pour tordre le sens des Écritures. Ary ny devoly dia mametraka olona foana mba hamily ny hevitry ny soratra masina Parce que les Écritures sont puissantes. satria ny soratra masina dia mahery vaika. Elles révèlent la délivrance de Dieu pour une humanité qui est Tena perdue. manambara ny fanafana ny zanak'olombelona izay very mihitsy izy a. Elles révèlent comment construire l'Église quand Dieu sauve un homme et le met dans l'Église. Manambara izy a ny makasika ny fiangonana hoe rehefa tonga ao anatin'ny fiangonana ny olona dia vonjena. Elles révèlent aux serviteurs de Dieu et aux chrétiens comment marcher avec Dieu. Manambara amin'ny kristiana sy ny mpanompon'Andriamanitra izy ohatra ny ahoana ny hanompoana an'Andriamanitra. Donc si le sens de toute cette vie et de cette marche chrétienne est changé, Noho izany a raha vao miova ny hevitra izay a fizotra ny lalan'ny fiainana maha-kristiana izay a le chrétien va faire des faux pas et tomber dans des pièges. dia ho lava ao anatin'ny fandrika ho tafotohana ny kristiana. Allons lire quelques passages ce matin Andao tsika maky andiny vitsivitsy pour amin'ity constater maraintsy cela mba ahafahantsika mahatsikaritra an'izany a. et nous dire que ces choses-là n'étaient pas applicables seulement il y a 2000 ans, Ary a hiteny amin'ny tena tsikitsika fa tsy tamin'ny roa arivo taona lasa ihany nitsangany zany zavatra zany a mais c'est applicable aujourd'hui, fa azo ampiarina ankehitriny ihany koa zany. encore plus aujourd'hui, Mainky aza fa ankehitriny avec les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs, miaraka amin'ny finday a ny tablety a ny solosaina avec Internet. miaraka amin'ny internet a On peut accéder en un clic de doigt à n'importe quoi. dia afaka amin'ny alalan'ny klika anankiray fotsiny tsika dia tafiditra amina zava-poana zany. C'était pas comme autrefois où il fallait qu'une nouvelle arrive dans une ville Tsy tahaka ny tamin'ny fotoan'andro zany hoe rehefa misy vaovao anankiray tonga eo amin'ny tanàna anankiray et la nouvelle passait par des gens, de gens en gens. dia miampita amin'ny olona manampy olona zany ilay vaovao a. Mais aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Fa ankehitriny ny olona rehetra manana finday a. Toutes les nouvelles arrivent directement sur le téléphone. Ary a ny vaovao rehetra dia tonga mivantanao amin'ny telefonina an'ilay olona avokoa. Donc la contamination spirituelle est plus grave, plus dangereuse. Noho aujourd'hui. izany a ny fandotona ara-panazy mahazo ny olona dia zava-doza kokoa ankehitriny. Prenons le temps de lire quelques passages des Écritures. Andao tsika dia aka fotoana mihitsy a maky ny soratra masina. L'apôtre Pierre dit, Ao amin'ny zao lazain'ny apôstôly Petera il rend témoignage de Paul. mijoro vavolombelona moa izy ny amin'ny Paoly a. Il dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, De Pierre 1 Pierre chapitre 3, verset 14. de Pierre 2 Pierre, pardon. Petera faharoa a toko fahatelo a andininy faefatra ambin'ny folo. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Koa amin'izany ry malala satria manantena zany zavatra zany ianareo efa mahazo tomba ho hita tsy manatsiny ny amam-pondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, Ary ny faripon'ny tompontsika dia ekeo ho famonjena comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit.
tahaka ny voasoratra Paoly rahalahy malalatsika selon la sagesse qui lui a été donnée. taminareo koa araka ny fahendrena C'est ce nomena qu'il azy fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses tahaka ny ataony eo amin'ny epistiliny rehetra koa dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. fa milaza zany zavatra any ao aminy izy ary amin'ireo efa misy zavatra sarim-patarina dont les personnes ignorantes et mal affermies izay aolany ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara tordent le sens aolany ny olona ozy izy comme celui des autres écritures. aolany ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara tahaka ny anaovany teny sasany amin'ny soratra masina koa Pour leur propre ruine. ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany Ce qui veut dire que Pierre met cela très très clair devant nos yeux. noho izany petera tena maneho maromarina tokoa mazava tsara eo ambany masontsika Que tordent le sens des écritures, fa ny fanolanana ny hevitry ny soratra masina ça amène la ruine, dia mahatonga fahaverezana la hozy izy destruction. mahatonga fahasimbana Se tromper dans la manière d'interpréter la parole de Dieu zany hoe lasa diso hevitra isika amin'ny fandikatsika ny tenin'andriamanitra est destructif. dia zao hoe mahatonga fahaverezana mahatonga fahasimbana zany Il parle des lettres de Paul qui étaient difficiles à comprendre. miresaka ny amin'ny epistiliny Paoly izay sarim-patarina hozy izy Voyez, l'apôtre Pierre lui aussi trouvait les lettres de Paul difficiles à comprendre. hitanareo fa ny apôstôly petera ara dia nahita ny epistiliny Paoly hoe tena sarim-patarina zany Donc quand ça vous fatigue un peu la tête, trouvez pas drôle. noho izany raha somary mandreraka ny lohanareo kely dia azagaga ianareo Mais c'est pas pour autant une bonne excuse pour tordre le sens de ce qu'il dit. kanefa tsy fialantsiny tsara zany anolanantsika ny zavatra zay lazainy Parce zany que ces lettres de Paul contenaient une vérité essentielle pour l'Église. satria io epistiliny Paoly io dia nisy fahamarinana ilaina ho an'ny fiangonana Donc ici, Pierre est en train d'avertir les chrétiens. noho izany eto petera dia mampitandrina ny kristianina Il dit, vous donc, verset 17, andiny fafito ambin'ny folo bien-aimés qui êtes avertis, koa satria fantatrareo raha teo zany ry malala tenez-vous donc sur vos gardes. dia tandre mifandrao De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, fandrao voataona ny fahadison'ny ratsy fanahy ianareo vous veniez à déchoir de votre fermeté. ka ho lavo hiala amin'izay iorena nareo Vous voyez, quand on tord le sens des Écritures, hitanareo rehefa manolana ny hevitry ny soratra masina isika on perd de la fermeté dans notre vie chrétienne. dia miala zany ilay fijoroantsika eo amin'ny fiainantsika mahakristianina Ce qui veut dire qu'on s'affaiblit de plus en plus. zany hoe me maharefitsy kelikely hatrany isika Parce que l'égarement des impies, satria ny fahaverezan'ny fahadison'ny ratsy fanahy izy izy leurs influences par des doctrines qui ne sont pas bonnes, ny fitaoman'izy ireo amin'ny alalan'ny fampianarana tsy tsara eh ben, affaiblissent l'affermissement du chrétien. dia mamparefo izy izy ny fiorenan'ny kristianina zany Et on finit par déchoir de notre fermeté. dia fefarahantsika ozy izy dia ho lavo hiala amin'izay iorenantsika isika Paul dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. fa ho petera hoe fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an' Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy Les Écritures révèlent la connaissance de Jésus ny soratra masina dia manambara ny fahalalantsika an' Jesosy et révèlent sa grâce. ary manambara amintsika ny fahasoavany Et le salut pour nous, pour fuir toutes ces choses, ary ny famonjena ho atsika fa atsika mandositra an'izany zavatra rehetra zany c'est de grandir dans la connaissance de Jésus dia ny ahafahantsika mitombo amin'ny fahalalana an' Jesosy et dans sa grâce. ary ao amin'ny fahasoavany C'est de croître dans la grâce et la connaissance du Seigneur zany hoe Jésus. mitombo ao amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana ny tompo zany En ne laissant pas ceux qui tordent le sens des Écritures ka tsy manaiky isika an'ireo olona izay manolana ny hevitry ny soratra masina venir nous imposer leur manière de voir. ametraka eo amintsika ny fomba fijerin'izy ireo manokana Parce que le diable se fait l'artiste de la déformation de l'écriture. satria ny devoly no tompo-kevitra ny amin'ny fanolanana ny hevitry ny soratra Il masina sait le faire depuis le commencement, il l'a fait. aina nanao an'izany ary aina nanao an'izany hatrany am-piandohana Il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? zao nolazainy an'ny eva hoe moa ny teny an'izany tokoa va Andriamanitra Pourtant le commandement était simple, clair.
kanefa n'ilay didy dia tena mazava masina. Mais le diable avait tellement l'art d'expliquer les choses Fa satria ny devoly tena manana fahaiza-manao manazavazavatra anankiray, qu'il est arrivé à se mettre de mauvaises choses dans la pensée de Ève. dia vitany ny nametraka saindratsy tao anatin'ny Eva, Et c'était très subtil. ary zava-dalina sary takarina mihitsy. Ça s'est pas passé comme si que le diable a imposé brutalement quelque chose. Tsy hoe zavatra ohatrany hoe napetraka ny devoly amikery tao anatiny zany, Non, c'était dans une simple conversation. fa tao anatina fifanakalozan-kevitra tsotra zany a, Et il y a eu un échange. dia nisy fifanakalozana teo, Et il y a quelque chose de mauvais qui s'est infiltré en Ève. dia nisy zava-dratsy tafipiritsaka tao anatin'ny Eva. Et ce qui avait été donné par Dieu Ary ny zavatra izay nomen'Andriamanitra a été transformé. dia voova. Et nous voici aujourd'hui comme on est à cause de ça. Dia indrotsika tonga eto ankehitriny vokatra izany zavatra izany. Nous avons perdu la gloire de Dieu. Very teo amintsika ny voninahitr'Andriamanitra, Nous souffrons la maladie. lasa miaritra aretina isika, Nous sommes sujets à la mort. lasa eo anatrehana fahafatesana isika, Parce que nos premiers parents se sont laissés gagner. satria ireo razantsika taloha dia nanaiko babo C'est la même chose aujourd'hui dans l'Église. ary mitovy amin'izany ihany ankehitriny ao anivon'ny fiangonana. Adam et Ève étaient les gardiens de l'humanité. Ny Adama sy Eva ne dia mpiambina ny zanak'olombelona, Nous sommes les gardiens du peuple que Dieu nous a confié. fa isika kosa mpiambina an'ireo ondry izay nomen'Andriamanitra antsika, vahoaka izay nomen'Andriamanitra antsika. Et on ne peut pas laisser n'importe quoi s'infiltrer dans l'Église. Dia tsy tokony hamela zava-poana isika ho tafipiritsaka ao anatin'ny fiangonana. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, Azay mahatonga ny Paoly nilaza ho an'ny Timoty en agissant ainsi, hoe raha manao toy izany ianao izy izy, c'est-à-dire en étant bien dans les Écritures, dans la lecture et tout ça, zany hoe raha ao anatin'ny soratra masina tsara ianao, miorina tsara ao anatin'izany, il lui dit, tu te sauveras toi-même dia ozy izy hoe hamonjy ny tenanao ianao aloha izy et izy, tu sauveras ceux qui t'écoutent. ary hamonjy izay miaino anao ihany koa. Ceux qui nous écoutent doivent nous écouter pour être sauvés. Ireo miaino atsika zany dia tokony miaino atsika izy ireo mba hamonjena azy ireo, Et pour que ceux qui nous écoutent les sauvent, ary ho an'ireo olona izay miaino atsika mba ho vonjena izy ireo, il faut que ce que nous recevons nous-mêmes personnellement nous sauve. dia mila isika ihany koa zany izay zavatra henotsika mila mavonjy ny tenantsika aloha voalohany indrindra. Sinon, nous allons transmettre des choses pour lesquelles nous sommes convaincus, Raha tsy zany tsika dia ny zavatra apitatsika izay maharesy lahatra atsika, mais qui sont mauvaises et qui vont détruire les autres. kanefa zavatra ratsy ny henotsika ary ho ratsy ho an'ny hafa ihany koa. Et Dieu nous demandera un jour des comptes. Ary Andriamanitra hitondra tatitra eo anatrehan'Andriamanitra tsika indray androany, Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. satria ny olombelona dia noforonina nahaka ny endrik'Andriamanitra, Les chrétiens ont été rachetés par le sang de Christ. ary ny kristiana dia novidiana tamin'ny rany Jesosy Kristy. Ils sont précieux, ils sont saints aux yeux de Dieu. Sarobidy ary masina eo anatrehan'Andriamanitra izy On ne ireo, peut pas faire ce qu'on veut avec eux. tsy afaka manao izay tiantsika atao amin'izy ireo isika, On ne peut pas leur donner des petites paroles selon notre interprétation. tsy afaka manome azy ireo teny isika izay amin'ny fandikatsika azy manokana, Mais on doit être dans la crainte du Seigneur fa mila miaraka mitahotra ny tompo isika, et transmettre ce que Dieu nous demande de leur transmettre. ka mampita izay takian'Andriamanitra ho apitatsika amin'izy ireo, Parce que c'est lui l'auteur de la vie. satria izy any ny tompony aina e. Mais si nous laissons le diable venir mélanger à la parole de Dieu sa propre parole, Fa raha ohatra tsika ka mamela ny devoly anafangaro ny teny hafa rehetra amin'ny tenin'Andriamanitra, nous allons amener la destruction au milieu du peuple de Dieu. dia lasa hitondra fahasombantsika eo anivon'ny vahoakan'Andriamanitra. Je suppose que ce n'est pas ce que vous recherchez. Ary mino aho fa tsy zany velivelo ny katsahanareo a. Donc, la chose s'est passée avec les Galates. Noho izany a zavatra nitranga tamin'ireo galatiana indray, Paul combattait contre le changement des Écritures. Paoly zany dia tena niady mafy ho an'ireo olona izay manolana ny hevitry ny Le soratra masina, changement de l'évangile. zany hoe ny fanovana izy ireo ny Parce qu'un filazantsara, évangile changé, satria ny filazantsara izay voaova c'est un évangile qui n'a plus de puissance. dia filazantsara tsy manana hery intsony.
On peut le crier dans l'église. afaka ikikatsika mafy eo anivon'ny fiangonana On zany peut prendre le plus gros micro afaka maka ny micro ngeza indrindra isika et le crier fort aux yeux des chrétiens, aux oreilles des chrétiens. tena ataontsika manakoako mafy eo amin'ny sofin'ny kristiana Mais il zany n'y a pas de puissance dedans. fa tsisy hery ao anatiny La zany puissance est seulement dans les baffes. fa ny hery rentsika dia ao anatin'ny fanamafisam-peo fotsiny ihany ao amin'ny bafla Mais le Saint-Esprit ne libère pas. fa ny fanamasina ao anatiny zany dia tsy manafaka Parce que c'est un message changé. satria afatra novana le izy Souvent, on voit les prédicateurs qui sont zélés matetika tsika mahita an'ireo mpitory-teny zay manana zotom-po et qui parlent. izay miteny Mais plus que ça, ils crient même. ary mihoatra noho izany aza mikikika mihitsy izy ireo Ils peuvent crier pendant des heures afaka mikikika mandritry ny ora maro izy ireo parce qu'ils croient qu'à force de crier, satria mieritreritra izy ireo arakaraky ny kikana izy ireo tenenany mafy le peuple de Dieu reconnaîtra qu'il y a quelque chose qu'ils doivent entendre là. dia zay ny heveran'izy ireo hoe ny vahoakan'andriamanitra mieritreritra hoe misy zavatra afaka inona tsara amin'ny alalan'ilay tory-teny On zany peut parler fort, il n'y a pas de problème. tsy misy olana hoe mitemy mafy isika Mais la puissance de l'évangile n'est pas dans ces choses. fa nefa ny herin'ny filazantsara dia tsy ao anatin'ny zavatra L'évangile toy est zany. puissant quand l'évangile est pur. ny mahery vaika ny filazantsara rehefa madio ny Et filazantsara Paul a dit aux Galates, dans Galates chapitre 6, ao amin'ny chapitre galatianina 1, toko fa enina chapitre 1 chapitre 1, verset 6, toko voalohany andinin'ny fahenina azafady a Paul leur dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. dia ozy izy paoly hoe gaga aho raha nifindra faingana toy izao ianareo hiala amin'izay efa niantso anareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy ho amin'ny filazantsara hafa Vous imaginez qu'ici, Paul parle d'un autre évangile. mba azonareo an-tsaina ve hoe miresaka hoe filazantsara hafa paoly eto Mais au verset 7, il dit, fa zao ny lazainy eo amin'ny andininy non fafito pas qu'il y ait un autre évangile, izay tsy filazantsara akory mais il y a des gens qui vous troublent fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo et qui veulent altérer l'évangile de Christ. ka tahamadika ny filazantsara ny Kristy Le petit mot altérer dans le grec amin'ny teny grika io hoe tahamadika io a veut dire transformer quelque chose dia midika hoe manova zavatra anankiray a en une autre nature. hovaina zany ny toetrany Ça donne à cette chose une autre nature que ce qu'elle avait à l'origine. zany hoe manova ny toetran'ilay zavatra anankiray a hovaina tsy fanaraka intsony amin'ilay toetrany tamin'ny voalohany maka endrika hafa zany maka Vous voyez le endrika hafa. danger de l'altération de l'évangile? hitanareo ve mazava-doza ny manatsatso ny filazantsara L'évangile porte la vertu de Dieu. fa ny filazantsara ane mitondra ny Paul asin'andriamanitra dit dans Romains chapitre 1, c'est la puissance de Dieu. ozy izy paoly ao amin'ny donc quoi La puissance de Dieu. ozy izy hoe misy herin'andriamanitra izany Quand on... ny filazantsara no herin'andriamanitra Donc, cette puissance, elle est dans l'évangile. noho izany io hery io a dia ao anatin'ny filazantsara Vous avez lu dans Romains chapitre 1, verset 16? vakinareo ve ny romana toko voalohany andin'ny fahinina ambin'ny folo Paul dit, l'évangile est la puissance de Dieu. dia ozy izy hoe filazantsara no herin'andriamanitra L'évangile, ny filazantsara ozy izy a il ne dit pas la voix du prédicateur. izy zany tsy miteny hoe ilay feo an'ny mpitory-teny C'est l'évangile. fa ny filazantsara C'est pourquoi on peut l'avoir la gorge un peu fatiguée, mais on peut prêcher l'évangile. zay no antony ndraindray mety manana tenda somary revizana isika reo amin'ny torony filazantsara Parce que la puissance n'est pas dans la voix. satria ny hery a dia tsy ao anatin'ny feo La puissance est dans l'évangile. fa ny hery a dia ao anatin'ny filazantsara Amen. L'évangile contient la justice de Dieu en notre faveur. ny filazantsara dia misy ahitana ny herin'andriamanitra amin'ny alalantsika Quand quelqu'un entend l'évangile rehefa misy olona anankiray mareny filazantsara et croit dans l'évangile ka mino ny filazantsara et se réconcilie avec Dieu, ka mihavana amin'andriamanitra la puissance qui est dans l'évangile le bouleverse. dia ilay hery zay ao anatin'ny filazantsara mampitsombadika azy ny fiainany Vous comprenez? azonareo ve La puissance de Dieu n'est pas comme un appareil qui a un bouton. ny herin'andriamanitra zany tsy tahaka ny fitaovana anankiray misy
fotoagna eo. On ne Misy dit pas bokotra eo. aujourd'hui on va forcer un peu la puissance. De tsy hoe hitentsika hoe andao raha ampiakarina kely ny heriny androany a. Ça c'est la puissance des baffes, ça on force, on diminue. Fa zany atao hoe herin'ny bafily zany afaka ampiakarintsika ny amafiny. L'évangile par nature est toujours puissant. Fa ny filazantsara amin'ny toetrana hatrany am-boalohany a de efa mahery vaika foana izy. Vous le proclamez faible, il est aussi puissant que Fafaka. quand vous le proclamez fort. Afaka miteny mora isika fa mbola mahery vaika izy noho ny hoe miteny mafitsika nefa tsisy heriny le izy. Mais si vous changez la nature de l'évangile, Fa raha voavaitsika ny natiorany filazantsara là l'évangile perd sa puissance. de eo ny filazantsara very ny heriny zany. C'est pourquoi ce qui nous intéresse, Zany no antony hoe tokony mahaliana atsika c'est de comprendre la nature originelle de l'évangile. de zao hoe ny mahatakatra ny toetra hatrany amin'ny namoronana azy a ny filazantsara. De nous demander comment c'était cet évangile-là au commencement. Hoe nanahoana ny endrika io filazantsara io hatrany am-piandohana. Et quand on regarde ce que c'est aujourd'hui, Ary rehefa mijery ny mahizy azy tsika ankehitriny ça va pas nous prendre longtemps pour comprendre qu'il y a un problème. de tsy mila fotoana ela avy tsika amataratsika fa efa misy olana ho aminy. D'une manière générale, hein. Amin'ny akapobeany resahako a Et on va voir que la nature de l'évangile a été transformée. de hitatsika fanovana zany lay toetra na ny natioran'ny Que filazantsara. l'évangile, c'est supposé porter la grâce de Dieu, Ilay filazantsara zay tokony hitondra ny fahasoavan'Andriamanitra, le cœur de Jésus. ny fon'ny Jesosy a. Et on commence à ressentir dans l'évangile De manomboka me matsapy tsika ao amin'ny filazantsara, de la loi, du légalisme, matsapa lalàna, ny fandalan-dalàna, des tu dois faire, tu dois pas faire. hoe zao tsy maintsy ataonao, ty tsy azonao atao. C'est comme si que maintenant on fait de l'évangile quelque chose qui est puissant, Ohatrany hoe manao ny filazantsara ho zavatra hoe mahery vaika isika, dépendant de ce que nous-mêmes on ajoute à l'évangile ou on retire de l'évangile. miankina amin'ny zavatra zay apitsika na esorintsika ao anatin'ilay filazantsara. L'évangile est puissant par lui-même. Fa ny filazantsara efa mahery vaika amin'ny mahizy azy. Il faut préserver la nature de l'évangile. Ary mila tehirizitsika ny natiorana ny toetra ny Et ça a filazantsara été eo. le combat de l'apôtre Paul et des Ars. apôtres toute leur vie. Ary zay no ady ny toloman'ny apôstôly Paoly sy ireo apôstôly rehetra nandritra ny andro Paul s'est battu même contre les judaïsants. tena nitolona ny amin'ireo mpandala ny fivavahana judaïsme i Paoly a. Il ne l'aimait pas Tena tsy tiany Paoly izy ireo parce qu'il voulait introduire avec l'évangile Satria- tous les principes et toutes les cérémonies des juifs. satria tian'izy ireo ampidirina ao amin'ny filazantsara ny fomba fanao a sy ny fivavahana izay fataon'ireo jiosy a, À commencer par la circoncision. nanomboka tamin'ny famorana. Comme si qu'une petite circoncision, c'est pas grave. De niteny izy ireo famorana kely ne tsy maninona tsy mampaninona. Mais Paul lui a dit que si vous faites circoncire, Christ ne vous sert à rien. Fa hozy izy Paoly hoe raha manaiko firana ianareo de zava-poana aminareo Kristy. Christ ne se partage pas. Kristy a de tsy azo zarazaraina. Ce qu'il a fait comme œuvre Fa ny zavatra nataony tao amin'ny asany ne peut pas être aidé par ce qui s'est passé avec Moïse de tsy afaka ampiana any amin'ny zavatra zay nitranga nataon'ny Mosesy a ou avec quiconque. na tamin'ny olona rehetra. On peut utiliser ce que Moïse a enseigné, Mety afaka mampiasa zay nampianarin'ny Mosesy isika, mais pour nous instruire, fa nefa ho fianarana ho atsika mais fotsiny, pas pour rajouter ça et mettre ça dans la recette de l'évangile. fa tsy hoe alaitsika zany a de anapitsika ao anatin'ny singan'ny filazantsara. Jésus est allé tout seul à la croix. Fa Jesosy a izy tenany manokana ny teo amin'ny azo fijaliana. Ce qu'il a fait est puissant parce qu'il l'a fait seul. Ny zavatra nataony de mahery vaika satria izy manokana ny nanao azy. Moïse n'a pas fait ce que Jésus a fait à la croix. I Mosesy de tsy navita ny zavatra vitan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Moïse a écrit de Jésus, I Mosesy de nanoratra momba ny Jesosy, mais il n'a pas été dans la croix pour mourir avec Christ. fa izy tsy teo amin'ny azo fijaliana mba hiara ho faty amin'ny Kristy. Mais les judaïsants voulaient prendre les enseignements de Moïse et les mélanger
aux enseignements de l'évangile. fa reto a mpandala fivavahana jiosy reto a de te aka ny zavatra lalàny mosesy a de ampifangaro an'izany amin'ny filazantsara. Et là, Paul se battait avec eux. De teo Paoly niady tamin'izy ireo. Enfin, il se battait. Tsy hoe C'était pas au niady moa point. zany, tsy hoe nifamely totondry akory ny resaka. Mais il était dans une lutte de cœur avec des paroles pour lui dire, vous êtes dans l'erreur. Fa tao anatin'ny tolony fo izy a mba hilaza amin'izy ireo ao anatin'ny fahadisokevitra ianareo. Et ils ne comprenaient pas. De tsy azon'izy ireo zany. Ils ne comprenaient pas parce qu'ils avaient déjà tout un héritage derrière eux. Tsy azon'izy ireo satria efa nisy lova lovain'izy ireo teo arinan'izy ireo zay niankinany Ils ne pouvaient pas nianterany. accepter que tout ça s'était annulé et que maintenant Jésus vienne établir quelque chose. Tsy neken'izy ireo mihitsy ho foanana ve zany reto rehetrarehetra de Jesosy ametraka zavatra vaovao indray. C'est comme nous aujourd'hui. De tahaka atsika ankehitriny. Parfois, nous avons vécu la vie chrétienne pendant des années d'une certaine manière. Indraindray tsika niatrika ny fiainantsika maha-kristiana tanoany a tamin'ny fomba maro samihafa. On a appris les choses d'une certaine manière. Nianatra zavatra isika tamin'ny fomba maro samihafa. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu vient Fa ankehitriny amin'izay tonga ny fanahin'Andriamanitra et nous montre les choses d'une manière plus parfaite. de maneho amintsika zavatra zay a amin'ny fomba tsara kokoa. Mais on peut être pareil. De mety hitovy amin'ny toetran'izy ireo ihany On koa peut se tsika. dire, mais qu'est-ce qui s'est passé toutes ces années alors? De hitentsika hoe de ahoana zany reo fotoana taona maro Tout lany ce qu'on a tany aloha. vécu là, c'était pas bon? Moa ve ny zavatra niainanay tany aloha tsy tsara zany. Non, mais quand Dieu fait quelque chose de nouveau, Fa rehefa manao zava-baovao il a dit, celui Andriamanitra, qui met la main à la charrue, qui regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. ozy izy hoe zay mitana angady tarihana ka miherikerika de tsy mendrika ny fanjakan'Andriamanitra. Et quand Dieu fait quelque chose de nouveau, c'est toujours dans l'Écriture. Ary reo manao zavatra vaovao Andriamanitra de ao anatin'ny soratra masina mandrakarivo zany. Donc ce même combat existe aujourd'hui. Noho izany a io tolona mitovy amin'ny tamin'izany io a de mbola misy ihany koa ankehitriny. Les églises sont envahies par les lois Ary ny fiangonana de feno lalàna qui annulent la grâce, izay manafona ny fahasoavana, qui annulent la liberté. izay manafona ny fahafahana. Les églises sont sous des lois comme la dîme. Ny fiangonana de lasa ao ambanina lalàna tahaka ny fahafolo-karena. Il y a peut-être des églises où on pratique la circoncision, je ne sais pas moi, Mety misy fiangonana ihany koa tena mbola raisiny ho lalàna ny famorana. dans un but spirituel. Zany hoe no ny tanjona ara-panahy Il y a zany. peut-être des églises qui pratiquent le sabbat, Mety misy ihany koa fiangonana mbola fehezina na mitandrina ny sabata. mais qui ne réalisent pas qu'en amenant tout cela dans l'évangile, Nefa tsy tonga saintsika hoe raha etsika mifangaro amin'ny filazantsara zany cela a altéré la nature de de l'évangile. lasa manatsatso ny natiora sy ny toetra ny filazantsara zany. L'évangile est pur par lui-même. Fa ny filazantsara de madio amin'ny maha izy azy. L'évangile n'a besoin d'aucun ajout. Tsy mila fanampiny na inona na inona ny filazantsara. Sinon, ça voudrait dire que Jésus lui-même, Raha tsy zany a de lasa midika ilay izy hoe Jesosy izy tenany mihitsy. sa mort sur la croix n'était pas suffisante. Ohatrany hoe tsy ampy ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Son sang versé à la croix, c'est pas suffisant. Ny rano zay nilatsaka teo amin'ny hazo fijaliana toy ny hoe tsy ampy. Mais l'évangile est suffisant pour tout. Fa ny filazantsara de ampy ho any zavatra rehetra. L'évangile pur, le message de la croix, Ny filazantsara madio niafatra ny amin'ny hazo fijaliana. ce que Jésus a enseigné. Zavatra nampianarin' Jesosy. Il faut en avoir une révélation, une lumière, Ary mila manana fahazavana sy fanambarana amin'izany isika. pour transmettre des choses saines à l'Église, Mba ahafahantsika mampita zavatra madio amin'ny pour que les fiangonana. chrétiens puissent grandir spirituellement. Ahafahan'ny kristiana mitombo ara-panahy. Amen. Amen, les frères. Amen na rahalahy. Et on ne doit pas avoir peur, Ary tsy tokony atahotra isika. et on ne doit pas avoir honte Ary tsy tokony ho menatra de se battre pour ce pourquoi Jésus est mort. ny tolona ny amin'ny antony nafatesan'i Jesosy. Amen. Et personne ne va venir ajouter une petite goutte d'eau à la coupe de Jésus. Ary aoka tsisy olona hanampy a gotina rano anankiray a amin'ny kapoakan'i Jesosy. Personne par des lois de l'Ancien Testament Tsy misy olona amin'ny alalan'ny lalàna avy amin'ny testamenta taloha ne va venir mêler le sang des animaux avec le sang de Christ. no ampifangaro a ny rano-java-mananaina amin'ny rano Kristy. Les deux doivent être séparés Fa mila misaraka tsara izy roa reo pour que l'évangile reste intact mba ahafahan'ny filazantsara mitoetra amin'ny maha izy azy. et pour que l'évangile garde sa puissance. Ary ny filazantsara tena miazona ny heriny amin'ny maha izy azy. Donc Paul dit, il y a des gens qui vous troublent, Noho izany Paoly de milaza hoe nisy olona mampitabataba anareo izy qui izy veulent altérer l'évangile de Christ. izay mitady hamadika ny filazantsarany Kristy. Verset 8. Andininy fahavalo. Mais si nous-mêmes,
fa na izahay Il se met lui-même dedans, l'apôtre Paul. tena ampidiriny Paoly ao anatiny mihitsy aza ny tenany a. Regardez, il dit, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, na anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy efa nitoriana taminareo, qu'il soit anathème, aoka ovaozina izy, qu'on le mette à l'écart, zany hoe aoka ampistahantsika izy, qu'on esoritsika, l'excommunie, aoka tena tsy tiana-piombonana amintsika izy, qu'on n'accepte pas qu'il soit là avec nous dans aoka l'église. tsy hoe eketsika hitoetra eo anivon'ny fiangonana miaraka amintsika Et izy. ces paroles sont valables pour nous aujourd'hui, mes frères Ary et sœurs. manan-kery amintsika ihany koa ny teny io ankehitriny raha lasa anabavy e. Nous l'avons dit précédemment, Araky ny voalazanay fahiny et je le répète à cette heure. no lazaiko ankehitriny, Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy efa niraisinareo, qu'il soit anathème. aoka ho voaozina izy. Et n'oubliez pas, Paul l'a mis lui-même dans ce cadre. Ary aza dinitsika fa nampidiriny Paoly tao anatin'io sehatra io koa ny tenany a. Il dit, si nous-mêmes nous revenons vers vous, nous nous annonçons un autre évangile. Ozy izy efa nazahay aza miverina ty aminareo na tonga ty aminareo ka mitory filazantsara hafa C'est le aminareo, même sort pour nous. de mitovy amin'io ihany koa ny anjoanay, Tellement il savait ce qu'il avait reçu de Dieu pour l'église. satria fantany loatra ny zavatra voarainy avy amin'Andriamanitra ho an'ny fiangonana. Et au verset 10, il dit, De zao lazainy eo amin'ny andininy fahafolo, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ary ankehitriny olona va no ilako fity ou celle de Dieu? sa Andriamanitra, Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? sa mila sitraka aman'olona aho, Si je plaisais encore aux hommes, raha mbola mila sitraka je amin'olona ne aho serais pas serviteur de de Christ. tsy mpanompon'ny Kristy. Alors, c'est là un des problèmes. Ary eo indrindra nefa anisan'ny olana C'est le fait de vouloir plaire à l'homme de lay a mitady sitraka aman'olona, ou de ne pas vouloir déplaire à l'homme. na hoe sao de tsy akasitrahan'ny olona. Mais si l'homme ne suit pas le Seigneur dans une voie qui est pure, Fa raha vao tsy manara-dia ny tompo amin'ny lalana madio ny olona, même si ça lui déplaît, na de mety tsy akasitrahany azy zany a, mais je ne suivrai pas son chemin. fa za tsy hanara-dia ny lalana lehany, Parce que c'est un aveugle qui va vers le précipice. satria jamba zay ho lavo any anaty antsany Et izy. je veux pas être l'aveugle qui vient avec lui et qui me conduit tous les deux dans le précipice. Ary za tsy te ho jamba ihany koa zay hitatana jamba zay hiara ho lavo anaty antsany zay mirahalahy. Il y a des chrétiens qui croient qu'ils sont obligés Fa misy kristiana ndraindray mihevitra fa voatery d'être izy dans une église où la doctrine est fausse. hoe tsy maintsy izy ireo mitoetra ao anatina fiangonana zay mitory fampianaran-diso. Encore plus quand c'est des gens qui servent un petit peu le Seigneur, qui ont une position. Ao anatin'izany reo olona zay mety manompo ny tompo a manana toerana On finit par se dire, ben oui, mais tu sais, il m'a quand même donné une place. Et de tout. ndraindray tafiteny mihitsy zany le olo io ka tsy maninona fa izy ane mba nanome toerana tao am-piangonana Je zany, peux pas le trahir. tsy afaka mamadika azy tsy afaka mivadika aminy aho, Mais il faut le trahir. fa mila mivadika aminy ianao. Il faut pas avoir peur de trahir l'erreur. Aza misalasala ianao mivadika amin'ny fahadiso-kevitra. Il faut quitter un bateau qui va droit sur les écueils. Aoka tsika tena hoe hiala ao anatina sambo anankiray zay fantatsika fa mitanjozotra makany amin'ny aram-bato. Il faut pas mourir par amour pour le capitaine. Aoka tsika tsy ho faty a noho ny fitiavana kapiteny anankiray. Si le capitaine est têtu, Raha ohatra ka mafilo ilay kapiteny, moi j'ai trouvé une canotte quelque part. hoe za nahita ay nahita sambo kely atanoany, Eh ben je sauterai à l'eau, j'irai pas dans le problème, dans l'accident. de aleoko misaoty ao amin'ilay sambo kely aho tsy zay hivatavata ho any amin'ilay loza hitranga. Donc ça demande qu'un chrétien il soit affermi. Noho izany a mitaky ny fiorenan'ny kristiana anankiray zany. C'est pas qu'il est rebelle, Tsy hoe manohatra izy na mpikomy raha manao an'izany a, mais il est déterminé pour la vérité. fa tena resy lahatra izy a, tsy voaovaova saina ho amin'ny famarinana Il izy. voit que le chemin qui est pris n'est pas bon. Fantany fa ilay lalana zay raisina tsy tsara, Et il va dire à son pasteur, de hiteny amin'ny pasteurany izy moi voilà ce que je vois. hoe nenazy zao ny zavatra hitako, Je ne peux pas rester dans cette église. za tsy afaka mijanona ao anatin'ity fiangonana ity, Je ne peux pas continuer dans cette voie avec toi. tsy afaka manohy ny lalana mitovy amin'izay alehanao aho. Mais est-ce qu'on est obligé d'attendre que des chrétiens viennent nous dire cela? Fa mova antsika hiandry hiteny amintsika zavatra toy izany kristianina. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir des chrétiens qui nous disent, pasteur, ben on dirait que vous avez vraiment changé ces derniers temps. Fa mova ny zavatra tadiavintsika kristianina hiteny amintsika hoe tena pasteur niova mihitsy ianao tatoato. Ça me rassure de marcher avec vous parce que vous avez un cœur, le cœur du Seigneur. Tena mahazo antoka miara-mandeha aminao satria manana ny fon'ny tompo Et ianao, surtout, vous avez une vérité. ary indrindra Qui manana est ny selon la parole famarinana de ianao Dieu. izay mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra.
Amen. Les Corinthiens aussi, ils avaient fait une expérience. Ny Korintiana ihany koa dia niainatrakefy izy ireo. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 11. Jereo tsara ny Korintiana faharoa toko faraky ambin'ny folo. Verset 1. Andininy voalohany. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Engany eka mba handefitra amiko amin'ny adalana kely ianareo. Mais oui, supportez-moi, Kanefa mandefera amiko ihany ianareo. car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Fa fahasaro-piaro araka an'Andriamanitra no mahasaro-piaro ahy aminareo. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux, Fa nataoko fofombady ny lehilahy ray ianareo. pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Mba hatolotra tahaka ny virjina madio an'i Kristy. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève Fa matahotra aho fandraony sainareo sy mba hiala amin'ny par sa ruse, fahitsipo sy ny fadiovana amin'ny Kristy. je crains que vos pensées ne se corrompent Tahaka na amin'ny tany menarana ny Eva tamin'ny et fiandrena. ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Dia ozy izy hoe matahotra aho fandraony sainareo sy mba hiala amin'ny fahitsipo sy ny fahadiovana amin'ny Kristy. Vous voyez ce qui s'est passé avec les Corinthiens? Hitanareo ve ny zavatra nitranga tamin'ireto Korintiana Vous reto? avez commencé sous le ministère de Paul. Nanomboka tamin'ny asa fanompon'i Paoly Ils izy étaient ireo. convertis. Niofa fo izy ireo. Paul leur avait enseigné la doctrine de Christ. Ary nampianatra azy ireo ny fampianaran'i Kristy Paoly. Et Paul était jaloux Fa Paoly dia saro-piaro parce que c'est lui qui les avait préparés pour Christ. satria izy ny namolavola azy ireo nanomana azy ireo an'i Kristy. Il les aimait jalousement. Ary tena tia azy ireo tamin'ny fahasaro-piaro izy. Et puis il a eu des nouvelles Dia nareva avao izy qu'ils ont commencé à se détourner. fa nanomboka nively izy ireo. Ils ont été corrompus dans leurs pensées. Lasa naloto ny sain'izy ireo. Comme Ève, quand le diable lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Tahaka ny Eva rehefa niteny taminy dia vola Andriamanitra tokoa va no laza. Il y a une corruption qui est entrée. Dia nisy loto tafiditra tao. C'est-à-dire une fausse compréhension de ce que Dieu avait dit. Zany hoe fandraisana diso any amin'ny hevitr'Andriamanitra n'izay lazain'Andriamanitra. Il dit donc, je crains que vos pensées ne se corrompent Fa matahotra ozy izy fandraony sainareo sy et mba ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. hiala amin'ny fahitsipo sy ny fahadiovana amin'ny Kristy. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus Fa raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa que celui que nous avons prêché, izay tsy nitorianay, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, na ianareo mandray fanahy hafa izay tsy niraisinareo, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, na filazantsara hafa izay tsy niraisinareo, vous le supportez bien. ay tsara ny adeferanareo azy. Voyez, Am'zany, pour Paul, il y avait un autre évangile qui était venu. hitanareo zany nisy filazantsara hafa izay tonga. Et c'est étonnant parce qu'il y a des chrétiens qui vous disent, mais il y a un seul évangile. Dia mahataly magaga reo mahita kristiana filazantsara tokana neny misy e. Pourquoi vous parlez d'un autre évangile, d'autres évangiles? Fa maninona reo miresaka hoe misy filazantsara hafa? Il y a un évangile. Fa filazantsara tokana On neny est tous misy des e. enfants de Dieu. Tsika zanak'Andriamanitra avokoa. Ben, pourquoi contredire la parole de Dieu qui dit qu'il y a d'autres Dia évangiles? manino tsika manohatra izay lazain'ny tenin'Andriamanitra eto hoe misy ny atao hoe filazantsara hafa? C'est pas nous les hommes d'aujourd'hui qui avons inventé cela. Tsy tsika olombelona ankehitriny amin'izao vaninandro zao no namorona ny filazantsara hafa io. C'est qu'il y a d'autres évangiles. Fa misy ny filazantsara C'est-à-dire hafa. des évangiles qui ont été changés de nature Zany hoe filazantsara izay novana ny endriny hatrany am-boalohany et qui viennent avec un autre esprit que l'esprit de Dieu. dia tonga iny filazantsara iny miaraka amin'ny fanahy hafa tsy ny fanahin'Andriamanitra. Quand le pur évangile est là, Fa rehefa eo ilay filazantsara madio, l'esprit de vérité, ilay fanahin'ny famarinana, l'esprit de Dieu ilay fanahin'Andriamanitra est là avec le vrai évangile. dia miaraka amin'ny ilay tena filazantsara izy. Mais quand on change l'évangile, Fa rehefa hovatsika ny ce filazantsara n'est plus l'esprit de Dieu qui vient avec l'évangile. dia tsy ilay fanahin'Andriamanitra intsony zany no miaraka amin'iny filazantsara iny. Et là, on va parler d'un autre Jésus. Dia eo amin'izay tsika hiresaka ny atao hoe Jesosy hafa. Pourtant, on parle de Jésus. Kanefa Jesosy zao ny resahana. Mais on peut être en train de parler de quelqu'un et mentir à son sujet. Fa nefa tsika ny afaka miresaka momba ny olona anankiray fa mandainga momba azy. Vous pouvez garder mon prénom, Afaka tazominareo tehirizinareo ohatra ny anarako parler de moi dia miresaka momba ahy ianareo et être en train de raconter n'importe quoi à mon sujet. kanefa nareo amin'ny teniteny zava-poana momba ahy.
Et de dire, le frère Jocelyn, il mesure 2,20 m. dia iteny momba ianareo hoe raha lahy Jocelyn dia mirefy 2 metatra sy 20 centimetatra. Et là, ne riez pas. Dia eo aza me ianareo Il est extrêmement beau. fa tena bogos izy, tsara tarehy izy. Hein? Et voilà ce qu'il a dit. Dia zao no lazainy, Il dit ça, il a dit ça, il a dit ça. zao no lazainy, zao no lazainy, zao no lazainy. C'est de la calomnie. Ary tena fitenenan-dratsy zany. On ne peut pas parler de Jésus autrement que ce qu'il a dit de lui-même dans sa parole. Tsy afaka miteny momba ny Jesosy tsika ankoatran'izay teneniny ao anatin'ny Parce que teniny. sinon, même si vous dites Jésus, c'est pas lui, c'est un autre Jésus. Satria raha ankoatran'izany dia lasa miteny momba ny Jesosy tsika nefa tsy izy ny lazaintsika fa Jesosy hafa. Vous voyez le danger? Noho izany hitantsika ve ny loza? Un autre Jésus, Jesosy hafa, un autre esprit, fanahy hafa, un autre évangile. ary filazantsara hafa. Vous avez 3 choses qui rentrent là à cause de l'erreur. Zany hoe misy zavatra telo eo miara-miditra vokatry ny fahantsoakevitra. Et non seulement pour le Jésus, Ary tsy no an'ilay Jesosy ihany akory, mais même pour le Saint-Esprit. fa na ho an'ny fanamasina ihany koa aza. Quand le vrai Jésus n'est pas là, Rehefa tsy eo ilay tena Jesosy, et que le vrai esprit n'est pas là, ary tsy eo ihany koa ilay tena fanahy, et que les gens chantent en langue, prient en langue, crient en langue, dia mihira sy mikikika mivavaka amin'ny teny tsy fantatra ny olona, parfois ils rentrent en transe, ils sont dans des états incroyables. dia tena miditra izy miaraka amin'ny mangovongovotra sy ny sisa. C'est pas l'esprit de Dieu, ça. Fa tsy fanahin'Andriamanitra anie zany e. Je peux vous assurer, c'est pas l'esprit de Dieu. Afaka mampahazo antoka anareo fa tsy avy amin'ny fanahin'Andriamanitra C'est zany, les émotions de l'homme. fa fihetsepon'olombelona. Parce que quand on n'a pas le vrai évangile, Satria rehefa tsy manana ilay tena filazantsara isika, quand on n'a pas quelque chose pour toucher notre vie vraiment, rehefa tsy manana ilay zavatra anankiray izay afaka mikasika ny fiainantsika mariny et tsika, que c'est quelque chose de faux, ka zavatra diso le izy, ça agit dans nos émotions. dia lasa ny fihetsepontsika ny kasihany. Et là, on devient Dia émotionnel. eo tsika lasa mandeha amin'ny fihetsepo. La musique devient quelque chose d'émotionnel. Ny mozika izay tendrena lasa zavatra ara-pihetsepo. On n'adore plus le Seigneur, on adore la musique. Lasa tsy ny tompontsy ny ankofantsika fa ilay mozika. Vous voyez, quand c'est le Seigneur, on adore le Seigneur. Fa rehefa ny tompo ny resaka dia ny tompo ny ankofana. Non, c'est sérieux, c'est grave. Hein? Fa tena matro zany loza be. Moi, je vous dis, c'est grave. Za miteny aminareo fa zava-doza zany. Et si Dieu vous donne l'occasion de fuir cela, fuyez-le. Ary raha manome fahafahana anareo andositra n'izany zavatra zany Andriamanitra dia mandosira. Parce que l'ennemi va venir trouver ces églises dans lesquelles il se reconnaît. Satria ny fahavalo dia hitady an'ilay fiangonana zay manaiky azy. Et de plus en plus, le péché va entrer, l'hérésie va entrer. Ary tsy kelikely dia hiditra ao anatin'izany fiangonana zany ny ota, hiditra ao anatin'izany fiangonana zany ny angano. Il y a des églises où il y a des pasteurs qui vont même Misy aza fiangonana sy pasteur voir un genre de sorcier pour avoir les paroles de sagesse, paroles de connaissance. tena hoe lasa izy makany amin'ny dadarabe sy ny mpamosavy mba handray teny fahendrena. Ça existe, ce sont des pasteurs qui m'ont dit ça, j'invente pas. Ary zava-misy zany tsy miforoniko pasteur zao no niteny an'izany tamiko a. C'est un pasteur très élevé qui m'a dit ça, qui est au courant. Pasteur zay manana toerana ambony mihitsy no niteny amiko Il an'izany. ne m'a pas dit ça pour Madagascar. Tsy niteny an'izany izy momba Madagasikara. Ici, je ne sais pas ce qui se passe. Tsy fantatro mitranga aty aminareo. Mais vous avez quelqu'un qui est un grand serviteur de Dieu, Fa nareo manana olona zay fantadaza mpanompon'Andriamanitra lehibe. et tout d'un coup, il sait exactement combien d'argent vous avez dans votre porte-monnaie. Dia tampotampoka eo izy dia hainy tsara hoe ohatrinona ny vola ao anaty porte-monnaie anao. Il connaît votre numéro de carte bancaire. Fantany ny numéro en carte bancaire anao, karatry ny bankinao zany. Et quand il vous dit, voilà votre numéro de carte bancaire, voilà ce qu'il en est, Dia rehefa teneniny anao zany ohatrany amin'ny naniny anao zany lay hoe tia ny chiffre ao anatin'ny carte bancaire et que anao, vous êtes là en sa présence, dia eo ianao eo anatrehany eo, et qu'il vous dit, le Seigneur te dit aujourd'hui, donne-moi tout ce qu'il y a sur ce compte. dia zao ny teneniny anao rehefa eo anoloana ianao hoe zao ny teneniny tompo aminao, meo ana zay zavatra taremarika voasoratra ao anatin'ny karatry ny bankinao, compte-mbolanao zany e, compte-mbola. Comment savoir que c'est pas le Seigneur là? Dia aoka isika manomboka hita fa tsy avy amin'ny tompo zany. Quand il vous donne la preuve, Rehefa manome porofo izy,
tsy eritreretinao hoe avy amin'Andriamanitra zay. ay ahoana zany rehefa tojo an'izany ianao tsy eritreretanao fa avy amin'Andriamanitra zany rehefa tafiteny anao fantany tsara zany taremarika ao anatin'ny compte-boule-anao. Il a traduit quoi là? Ouais. Non, pour que je prenne la suite. Ah, comment savoir? Parce que la preuve est faite. Satria eo lay pirofo. Personne ne savait qu'est-ce qui était dans votre poche. Satria tsy misy olona nalalana eo hoe ohatrinona natao anaty posinao e. Et vous vous dites, il n'y a que Dieu qui peut connaître. De enao lasa miteny amin'ny tenanao Andriamanitra ny mahalala an'izany. Donc pour vous, c'est Dieu. De ho aminao zany a de Andriamanitra. Vous êtes pris Avy dans le amin'Andriamanitra piège. zany ary lavo anaty fandrika ianao. Vous êtes pris dans le piège. Lavo anaty fandrika ianao. C'est pourquoi il faut se protéger par la vérité Zay no antony mila iarovatsika tena amin'ny famarinana pour condamner les œuvres des ténèbres. ahafahantsika manameloka ny asan'ny maizina. Dieu ne peut pas te demander tout ton argent comme ça. Andriamanitra tsy takitaky foana aminao ny compte-boule-anao rehetra ny volanao rehetra zany. C'est pas la manière du Seigneur, ça. Ary tsy fomba avy amin'ny tompo zany. Tsy fomba ny tompo. Ça, c'est les malfaiteurs qui agissent comme ça. Fa ny mpikaramanado ny manao an'izany jiolahy. C'est dangereux aujourd'hui d'être dans des églises où la saine doctrine n'est pas enseignée. Zava-dotra ny toerantsika eo anivon'ny fiangonana zay tsy toriana fampianarana tsy misy kilema ankehitriny. Nous connaissons des gens qui ont été dans des églises Zay mahafantatra olona zay tao anatina fiangonana où le pasteur qui était là-bas, lay pasteur zay tetsy a ils viennent, ils sont contents, de tonga izy ireo faly a présentés au pasteur. miresaka amin'ny pasteur a Conclusion, de ny fehany a vous n'êtes pas fait pour être ensemble. hoe tsy natao hiaraka ianareo Vous devez divorcer. fa mila misara-panambadiany. Mais ça arrive. Zavatra afaka mitrango zany. Vous croyez que c'est juste des vérités qui sont dans l'air comme ça? Nareo ve mieritreritra hoe famarinana rentsika eny amin'ny rivotra eny fotsiny zany? Ça vient toucher votre vie. Fa mahakasika ny fiainanareo manokana. Ça vient toucher votre couple. Mahakasika ny fiainam-panambadianareo mihitsy. Ça vient toucher vos finances. Mahakasika ny fidiram-bolanareo mihitsy. Ça vient zany. toucher la manière dont vous éduquez vos enfants. Mahakasika ny fomba fitaizanareo sy ny fanabeazanareo zanakareo mihitsy zany. Et si c'est pas la vérité, ça amène la destruction. Ary raha vao tsy famarinana dia mitondra fahasimbana. Hein? Et donc ils se sont détournés de la simplicité à l'égard de Christ. Noho izany izy ireo dia niala tamin'ny fahadiovan'i Kristy ozy izy. Se sont détournés. Niala izy ireo. C'était simple avec le Seigneur. Nefa tena tsotra ny niaraka tamin'ny tompo a. Mais avec toutes les doctrines, toutes les réponses, toutes les questions, toutes les réponses. Fa niaraka tamin'ireo fotom-pampianarana, ireo fanontaniana, ireo valim-panontaniana. On a fini par se bâtir un système avec toutes les questions-réponses. De lasa farany ny afaratsika dia namorona rafitra niaraka tamin'ny fanontaniana ombana valim-panontaniana. Et l'évangile a arrêté d'être simple. De lasa niala tamin'ny fahadiovan'ny filazantsara. Oui. Et les chrétiens se sont découragés. De lasa kivy sy ketraka ny kristianina. Parce que c'est tellement simple quand on prie pour quelqu'un, Satria tsotra rehefa mivavaka ho an'ny olona anankiray isika on lui annonce que Jésus est mort pour lui, dia toritsika amin'ilay olona hoe maty ho anao Jesosy. qu'à partir de maintenant tu es réconcilié avec Dieu, tu es Ary un enfant de manomboka eo Dieu, a dia tafahavana amin'Andriamanitra ianao efa zanak'Andriamanitra ianao. et qu'à partir de là vous le prenez, vous l'amenez à l'église, Ary manomboka eo ianao dia miaraka aminy eo anivon'ny fiangonana ilay olona. et là il continue à entendre la bonne nouvelle. Dia eo izy amin'ny toy maredy vaovao mahafaly. Il est obligé de faire ça, il est obligé de faire ça, il est obligé de faire ça. Dia aorianan'izay a lasa hoe mare izy ao amin'ny fiangonana hoe tsy maintsy manao an'izao ianao, ty tsy maintsy ataonao, ty tsy maintsy ataonao. Tu n'as pas le droit de rater une réunion, Tsy mananjo ianao a tsy hamonjy fotoam-bavaka. tu dois apprendre à donner de la bonne manière. Mila mianatra manome araka ny tokony ho izy ianao. À partir de maintenant tu es un chrétien, tu dois apprendre et il faut que tu fasses. Manomboka androany ianao efa kristiana ary tsy maintsy manao an'izao ianao ary tsy maintsy ataonao zao. Et le chrétien semble regretter la rencontre simple qu'il a eue avec Jésus dehors. Dia lasa nanena le kristiana ny amin'ilay fionany tamin'ny Kristy madiodio tamin'ny voalohany. Et on l'a pris, on l'a mis dans un système dans lequel il n'y a pas d'amour. Dia napetrakintsika izy tao anatina rafitra zay tsy ahitany fitiavana. Il n'y a que des tu dois et tu dois pas. Fa ny zavatra hitany ao dia zao hoe zao no tsy maintsy atao, ty tsy azo atao. Mes frères et sœurs, ça c'est l'état de l'église aujourd'hui. Zany ny toetra ny fiangonana ankehitriny raha lasiana bavy.
Peut-être que vous pouvez reconnaître cela même au milieu de vous, je ne sais mety pas. afaka tsikaritra zany a na eo anivonareo ihany aza tsy fantako Le Seigneur ne nous condamne pas, fa ny tompo tsy manameloka atsika mais il faut réformer tout cela. fa mila amboaritsika sy avaositsika zany rehetra zany Il faut réformer tout cela et dire Mila. non, 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 non. amboaritsika zany rehetra zany ka hitenenantsika hoe tsy a Ok, je vous donne rendez-vous pour la deuxième session. ao a mame fotoana anareo anatin'ny fizarana faharoa Que le Seigneur vous bénisse. Hein. tanareo Allez. ray any ny tompo